Ampahalalao ahy izay lalana tokony alehako. Ampahalalao ahy izay lalana tokony alehako. Fandaharana toto-sain'ny Vondrona Mifampitantana eto amin'ny radio vaovao Mahasoa. Amin'ny fifaliana indray avana no hanonona fehitanan'i Jesoky Kristy ho anao sy ny ankonanao izay manaraka sy mihaino ny jabeon'ny radio vaovao Mahasoa amin'izao fotoana izao dia manolotra ny fiarabanao anao araka izany izahay. Hivavaka isika, isaoranay anao Jesosy ny fitiavanao sy ny famindramponao, ankalazanay sy hamezanay voninahitra anao ny hatsaranao sy ny halehibiazanao. Misaotra fa ianao no mahatao izao anay dia ianao manome tombon'andro, manome hery sy tanjaka, manome fahasalamana, ary indrindra fa mbola manome anay fotoana ahafahana miombona amin'ny vavaka, miombona amin'ny fianarana sy fandinihana ny teninao. Dia misaotra indrindra fa raha tsy ianao no mitantana, raha tsy ianao no mitarika, tsy ho tratra izao fotoana izao zahay. Ankehitriny dia mangatak'izay, mamindrafo aminay, mamelany elokay, diovy ny fonay tsirairay avy, diovy ny fananay tsirairay avy, diovy ny momba anay manontolo ho afaka amin'ny tsy fahamarinana sy ny fahotana rehetra. Amin'ny alalan'ny ranon'i Jesoky Kristy izay efa nalatsaka ao teo amin'ny hazo-fijaliana, satria ny hanavotana anay sy ny hanadiovana anay indrindra no nandrotrahanao izany rano izany. Dia mangatak'izay ampianaro, anaro, ahitsio, raha ilaina aza ny hamaizana dia faiso zahay, ataovy araka ny antonony. Izany no angatanay amin'ny anaran'i Jesoky Kristy, ary dia ny fanahinao masina ataovy ao anatinay tsirairay avy, ahatonga anay hanana faharetana ny amin'ny teninao, satria raha maharitra amin'ny teninao zahay dia ho mpianatra ao tokoa, tena te ho mpianatra ao zahay. Ko ataovy manana faharetana amin'ny fiainona sy ny fianarana, amin'ny fiainana, amin'ny fampianarana sy ny fitoriana ihany koa ny teninao. Izany no angatanay amin'ny anaranao Jesoky Kristy. Amen. Miaraka amin'ny fandarana Ampahalalao Ahy izay raha tokony alehako isika, ka mbola jerentsika ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra araka ny ohabolana toko fa 17 dia ny andininy 130 sy ny andininy 230 no mbola hojerentsika. Ohabolana toko 17, ny andininy 130 sy 230. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: aza mijery ny divay noho ny amenany, na ny fikoriana mahafinaritra, na ny fangano haniny ao anaty gilasy. Fa amin'ny farany dia hanaikitra tahaka ny bibilava izy, ary hanindrana tahaka ny menarana. Ray masina, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Efa nijerentsika tamin'ny heriny ty tenin'Andriamanitra ity fa mbola jerentsika ihany izy rano hoe ahoana moa no ilazana fa amin'ny farany dia hanaikitra tahaka ny bibilava, ary hanindrana tahaka ny menarana. Io zava-mahamamo izay sotroin'ny olona io zava-mahadomelina izay heverin'ny olona fa fiainana sy fahafinaretana ho azy io. Ny voalaza eto dia mazava tsara hoe aza mijery, aza mijery. Izany hoe ny tena izy dia izao: tsy tokony hisy andinika lalina, tsy tokony hisy heritreritra ao an-tsaina, tsy tokony hisy ho azony fakapanahy hijanona eo mason'ny zava-mahamamo sy ny zava-mahadomelina. Ary tena marina ny voalazany eto hoe aza mijery divay noho ny amenany, na ny fikoriana mahafinaritra, ary ny fangano haniny ao anaty gilasy. Izany angeny hanaovan'ny olona an'io zavatra io ataony olona ao anaty vitrine tsara tarehy ilay izy na ataony olona ao anatin'ny
frigo na frizidera le izy aratirato ampivaritra eo ambony etazera tsara tarehy le izy mba hisarihana ny olona hividy azy sy hisotro azy. Zany ny zava-misy. Misy tena toerana lehibe dia lehibe natokana hivarotana toaka fotsiny. Karazana toaka maromaro no amidy eo miaraka amin'izay zavatra tokony heverin zareo fa tokony ampiarahana aminy. Ka rehefa tsy maharesy mifankam-panahy ny olona, mijery an'ireny dia voasarika misotro, voasarika migioka ary dia lasa mamy. Ary rehefa lasa mamy ny olona, mitranga ilay zavatra maromaro izay voalaza eo amin'ity ohabolana toko 17 ty ihany eo ambany eo. Misy maromaro anizany indry izy, anizany indry, anizany maso mivoaramena, anizany ratra tsehoatsehoana, anizany fitolokona, an'izay mikikitra amin'ny divay. Zany hoe ny hiafarany zany eo voalohany izy dia mahafinaritra, miteraka fakam-panahy, dia heverin'ny olona fa miteraka fahafinaretana sy miteraka fiainana, miteraka fahasambarana, le fandraisana sy fihinanana, fifohana. Ireny zava-mahamamy sy zava-mahadomelina ireny. Fa rehefa avy eo dia tsy maintsy misy zavatra mampalahelo, mampahory, mampatahotra, mampijaly ao aorianan'izay. Hiresaka zava-misy anankiray izay noresahan'olona anankiray tamiko. Nisy raim-pianakaviana anankiray. Zao ny zavatra niresahany tamiko. Inona no ataoko fa ny zanako, manana zanaka lahy 3 aho, dia ny zanako lahy anankiroa tena misotro ary tena mifoka. Nanontaniako izy, inona ny sotroiny dia inona ny fohany? Misotro toaka izy dia misotro labiera izy, misotro izay karazana toaka rehetra arakarak'izay hitany sy arakarak'izay vola eo am-pelantanany izy ozy. Rehefa karazana toaka sotroiny ireo daholo. Ary mifoka sigara ireo dia mifoka zava-mahadomelina, mifoka rongony. Miezaka miteny azy tao anatin'ny taona vitsivitsy izay, fa tena tsy rarahindry zareo fa vao mainka tena mifoka azy izy, vao mainka misotro ary izy. Ary rehefa tenenina izy dia mila hamono mahafaty ahy. Hatreo aloha nolazaiko. Hitanareo zany, tena voafaty ilay zava-mahamamy, zava-mahadomelina zany ilay zanany ary tena mila hamono hafaty azy rehefa mandray an'ireo zavatra ireo. Ary tena zany mihitsy io zava-mahamamy, zava-mahadomelina io. Zay nge mahatonga ny Efesianina miteny amin'ny toko 15 hoe aza misolo divay nataoko ianareo fa amin'izany dia misy fanaralam-po amin'ny ratsy. Ny zavatra ratsy rehetrarehetra dia heverin'ny olona izay mamo fa azony atao ary vitany, heveriny fa mety aminy manao azy. Ary tsy mahagaga raha izany hoe mila hamono ny rainy ny sasany rehefa mamo. Za moa zany nanontany azy, fa inona avy ny fitezana efa nataonao azy hatramin'izy mbola kely hatramin'izy lehibe izao mahatonga azy misotro sy mifoka ka tsy azo anarina, tsy azo tenenina tahaka izany. Dia niseto ilay rangahy
sady niolika izy. De aveo izy nitraka de nijery ahy. De tena hitako hoe kivy izy e. Hita zany amin'ny fijeriny sy amin'ny endriny hoe kivy izy. Raha azo natao angamba nitomany de nitomany izy. De zao no teneniny. Zaho izy taloha nisotro toaka de nifoka sigara. Ary efa nanandrana nifoka rongony. Fa rehefa lehibe ireo zanako ireo de fantatro hoe tsy tokony akatahaka izay ataoko ireo zanako ireo, de afaka somatsara tamin'ny fisotroana sy ilay fifohana zava-mahadomelina aho izy. Tonga saina aho izy. Fa afaka tamin'Andriamanitra ny ho afaka. De avy eo nanolo-tena ho an'i Jesoa Kristy ary de afaka somatsara ka tsy nikasika intsony, tsy nanandrana intsony, tsy nanendry intsony. Sorako an'Andriamanitra izay hozy izy. Fa ny olako amin'izao fotoana izao de izao, mananatra an'ireo zanako ireo tsy mety manaiky izy. Raha tamin'izy mbola kely izy de izao. No everika fa mbola zaza azy, mbola kely azy, mbola ankizy azy, de tsy ilaina ny mananatra azy, tsy hisotro toaka na tsy hifoka sigara, satria mbola tsy fantany izany ary tsy mbola nanao an'izany izy ireo. Toy izay mahatsiazo hoe zay no fahadisoanao tamin'ny fitezanao ny zanakao. Tsy sana nanatra azy ary tsy sany teny azy ianao tamin'izany. Tsy nanoro azy satria ianao misotro, ianao mifoka. Inona ho no nahatonga anao tafaratsaka tamin'izany? De noteneniny somatsara hoe namane, niaraka tamin'ny namana mbola tany am-pianarana, manao programa miaraka amin'ny namana de manao plisy zay le fiteniny azy, manambatra vola, de miaraka misotro, de miaraka mifoka, miaraka manao adalana. Be dia be ny ankizy ny tanora, ny mpianatra no manao an'izany amin'izao fotoana izao, izay tsara. Ny ray aman-dreny manara-maso an'izany de amin'izao fotoana izao. De amin'izy mbola kely, de amin'izy mbola mpianatra, mba ahafahana manintsy azy. Ary izany ange mahatonga le fahamarinana ny ten'Andriamanitra amin'ny Biblia toko 2:20 andininy fahenina hoe zaro amin'izay lalana tokony alehany ny zaza, kana rehefa antitra azy izy de tsy hiala amin'izany. Aza andrasana mihitsy hoe efa lehibe le zanakao, efa tonga taona. Aza andrasana misy fotoana hoe aleo lehibe na aleo ohatr'izao vao anarinao, fa mbola kely, mbola zaza ny tokony ho anarina sy ahitsy. Ary raha ilaina aza ny hamaizana azy de faizina izy, satria volazana bola de hoe faizina zanakao fa tsy natao hahafaty azy zany. Ny zanaka tiana ny faizina, zanaka tiana tsy tiana rotsakazo. Mbola kely, mbola zaza, mbola ankizy, mbola tanora de efa manomboka anarina sy faizina. Fa rehefa lehibe izy sarotra ny manintsy sy mananatra azy. De tohizako le resaka. Rehefa amin'izao fotoana izao ozy izy, rehefa mitenen'ny zareo de miteraka latsa sy nenina fahoriana ho ny valiten'ny zareo. Zao no tenen'ny zanany hono zany rehefa mananatra azy izy. Dada taloha ny sotro tsy nampaninona anay ary tsy niteny zay. Dada taloha mifoka, nandefitra tamin'izany zahay. Amin'izao fotoana izao zahay zao no anatin'ny fahatanorana, ao anatin'ny fiainana
mahatanora. Ny tanora mitovy aminay rehetra, misotro, mifoka ary manao karazana fiainana hoentin'ny fandrosoana maro samihafa io, satria izany no zava-misy iainan'ny olona amin'izao fotoana izao. Ka nahoana zahay no rarana sy tenenina sy fehezina amin'izany. Zay zany no valiten'ny zanany, ary de tsy mahateny an'ireo zanandreo mihitsy zany hony ity lehilahy ray mpianakaviana ity. Raha dinihana amin'ny lafiny anankiray de tsy voatery hoe marina tanteraka, fa misy fahamarinana le zava-misy. Satria tamin'izy taloha zany izy le zana mbola kely, izy lehibe tao anatin'ny fahatondrarano sy ny fahatanjahana de nivoka sy nisotro izy. Rehefa tonga saina izy zany de niala, fa saingy le zanany kosa mitombo taona fa mijery ny fiainany hatramin'izay de lasa nivoka sy nisotro, nianatra ny zavatra nataony. Zay ny le izy, le nataon'le dadany ihany no nataon'le zanany ato aoriana, ary de manjary tsy afaka mananatra sy tsy afaka miteny an'ireo zanany ireo intsony ity ray mpianakaviana ity, satria fiainana nolalovany. Zavatra nataony no ataon'ireo zanan'ireo. De hoy izy Matsiazo hoe taraiky loatra ny fitezanao ny zanakao. Ary tena ny zavatra izay nataonao zany no ianarany, ka zay no mahasarotra ilay anaranao sy hitezanao azy. Satria ianao efa hitan'ny zareo nanao an'ireo karazan-javatra ireo, efa hitan'ny sotro anao, efa hitan'ny foka, ary efa hitany nanao adalàna. Zany no zava-misy ry havana. Mampalahelo de zao raha miteny azy izy de ny valiten'ny zareo mandratra ny foko, mandatsa, miteraka nenina ao miteraka fangiry firiana sy fijaliana ao ny valiteniny sy ny zavatra ataon'ireo zanan'ireo. Raha mandinika tsara tsika de izao, misy zany avy amin'ny nataonyity lehilahy ty ihany no nahavoa azy. Tamin'izy mbola tanora, tamin'izy mbola natanjaka nisotro izy de mifoka, tsy nieritreritra zay ho avy aty aoriana. Nataony zay tiany atao de nanara-po izy, fa tsy nieritreritra hoe misy fiantraikany amin'ny fiainany aty aorianany io zavatra ataony io. Zay zany. De manamarina le voalazan'ny ohabolany toko fahatelo amby roapolo hoe tsy naharitra tao anatin'ny fakam-panahy, tsy naharitra tao anatin'ny rendrarendra, tsy naharitra tao amin'ny fiarahana tamin'ny namana, nanara-po tetsy sy teroa. Averina hoe zay le voalazan'ny ry zareo ao amin'ny labiera zany ny MTHB hoe soa ny fiarahantsika. Tamin'izany fotoana zany ity lehilahy ity de nieritreritra fa mahafinaritra, mahasambatra ary tena fiainana, ary niverina fa mahasoa azy ny zavatra nataony. Fa aty aoriana tanteraka amin'izay le voalaza eo ambany hoe aniza ny indrisy, aniza ny indry, aniza ny fitolokona, aniza ny maso ny voaramena, aniza ny ratra tseotseoana. Tena zany ny zava-misy zay voalazan'io ten'Andriamanitra io, ary tanteraka amin'io lehilahy io. Mampalahelo anie zany zavatra zany, tena mampalahelo. Mampalahelo ary betsaka ny olona amin'izao fotoana izao ny tratra ny zavatra ohatr'izany. Ny zavatra izay nataony taloha hita amin'ny fahatsinety, hananarany ny zanany aty aoriana, fa ny zanany tsy manaiky satria heveriny ny zanany hoe samy mandalo amin'ny fahatanorana, samy mandalo amin'ny fahatanjahana, ary samy mandalo fiainana ny olona. Ka ny dada hozy izy no efa vita, fa ny anay vao manomboka. Zay ny zava-misy matetika, de mahatonga ny ray mpianakaviana mitondra fahoriana. Nefa ny zavatra tany aloha izay niainany ihany no miverina aminy, lasa iainany, satria mino fa nitondra fahoriana ihany koa na ny ray aman-dreniny na ny vady aman-janany, ny mpiara-monina aminy tamin'izy mpisotro sy mpivoaka sy mpimamo izany. Zao no teneninko taminy, tara le fitezanao ny zanakao,
Fa raha ohatra ka tena mieritreritra ny ahasony zanakao ianao a, tsy miandry hoe izy efa lehibe, izy efa tonga taona, izy efa manana fahaleovantenany amin'ny fiainana, zay vao ho anarinao sy ho teneninao, fa mialohan'ny ahatongavany amin'izany ny tokony efa ananaranao sy hitezanao azy. Volavolaina, anana fiainana tsara, anana fiainana milamina, anana fiainana mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny zaza manomboka izy mbola kely ao amin'ny fahatanorana, ary de na efa lehibe azy izy de tsy miala amin'izany. Tsaroany zany ary iainany zany. Ny zavatra izay iainan'ny ankizy amin'izy mbola kely de iainany rehefa lehibe izy. Ka izy lay miaina ao anatin'ny fianakaviana mikorotana noho ny zava-mahamamo, zava-mahadomelina, de mitarika azy anandrana sy anomboka hijery, anadiady hoe manahoana tokoa ty fisotroana ataoko ty, manahoana ty fifohana sigara ty, ary mahatonga ny olona betsaka tafalatsaka satria manomboka amin'ny andrana, manomboka amin'ny fitaomany namana, fakam-panahy maro samihafa, aza mijery, tsy tokony anatrika ny olona zay misotro ianao na ny olona zay mifoka ianao, ary indrindra tsy tokony handeha akory aza amin'ny toerana fivarotana ireny zavatra ireny, fa ianao raha vao mandeha amin'ilay fivarotana de manjary voasarika hividy ianao, de voasarika hisotro, ary indrindra matetika efa misy namanao any na misy namanao miaraka aminao, zay zany no tena zavatra manahirana amin'izy ity, ny namana sy ny fijerena, fandalovana, fidirana amin'ireny a toerana fisotroana sy fivarotana ireny miteraka fakam-panahy, ka izay no mahatonga ny tenin'Andriamanitra ny teny aza mijery ny divay noho ny amenany, na fikoriana mahafinaritra na fangano hany anaty gilasy, fa ny farany de hiteraka nenina sy latsa ho anao izy. Zany anie no voalazan'ny tenin'Andriamanitra, ary ny tenin'Andriamanitra marina foana. Mety hisy hoe olona mieritreritra hoe diso ilay tenin'Andriamanitra na tsy marina voalazan'ny tenin'Andriamanitra na tsy mety zany voalazan'ny tenin'Andriamanitra zany, fa izy manana ny heritreriny, ny heritreriny izay heveriny fa marina, fa hisy fotoana tsy maintsy ahatsiarovany ny fahamarinany ny tenin'Andriamanitra, tahaka an'ity lehilahy ty, aty aoriana izy vao manenina, izy efa lehibe, izy efa miantitra, zay izy vao manenina. Manarak'izany ho aho de izao, raim-pianakaviana ianao a, raha vao manomboka miditra amin'ny tokantrano, de ianao a natao alain-tahaka sy natao hitarika, ka zay zavatra ataonao ao alainy ny zanakao tahaka, alainy ny taranakao tahaka, ary manaraka zay ataonao izy raha tsy mahay tsara ianao mananatra sy mitaiza mampianatra azy ireo. Zay ny teneniko tamin'io lehilahy io, tadio tsara ho aho fa joso ho aho raim-pianakaviana. Aleo jerentsika joso ho aho toko 2020 ny andiny fa 10 fidinareo anio ary izay hotompoinareo, fa raha izaho sy ny ankohonako kosa dia hanompon'i Jehovah zay, zany hoe ny raim-pianakaviana, joso ho aho raim-pianakaviana no mifidy ny hanompo an'i Jehovah, fa miteny izy raha izaho sy ny ankohonako, ka izany no tokony ataonao, izaho sy ny ankohonako hanompo an'i Jehovah, izaho sy ny ankohonako hifady ny ratsy, hifady ny karazana faharatsiana rehetra, hiala amin'io zava-mamamo, zava-mahadomelina io zay miteraka loza any amin'ny fiafarany io. Tany amin'ny fahatanorana zany ty rangahy ty de natsiaro fiainana, natsiaro fahasambarana, natsiaro zavatra hoe vera fa mety tamin'ilay zavatra nataony le fisotroany sy io fifohana io, fa aty amin'ny farany, aty izy efa lehibe, efa antitra, efa zoky olona, mahatsiaro fangiry firiana, satria tsy raharahin'ny zanany izy raha miteny ary tsy afaka mananatra ny zanany. Zany ny zava-misy betsaka ny tratra an'izany amin'izao fotoana izao, satria izy nisotro teo aloha, aty aoriana izy efa tsy misotro intsony fa efa nanenina, fa tena manenina satria tsy afaka mananatra ny zanany.
fa efa taraka ianao any mbola vao kely ny zanakao sy ianao anatin'ny fahatanorana ao no tokony ahitsinao ny fiainanao ho avy rehetra. Any ny fanomanana ny ho avy any amin'ny voalohany, ny fanomananao zay tokony ho fiafaranao, fa tsy any amin'ny voalohany ianao manao zay tianao atao de any amin'ny farany ianao mieritreritra ahita vokatra tsara, fa arakarak'izay afafinao no jinjainao. Resaka fatiatoka, resaka nenina, resaka latsa ara-nofo no miatra amin'ity lehilahy ty, fa ny ara-panahy mbola tsy fantatra hoe anahoana sy manahoana. Fa ny zavatra efa hita maso aloha zany de izay, tsy raharahin'ny zanany izy mananatra sy miteny ny zanany, satria izy avy ao anatin'ilay fanaraina-po, tao anatin'ilay fisotroana sy fidorohana. Iverin'ilay zanany fa mety matoa nataon'ny dada, noho izany aleoko mba ho ataonay. Zay aloha ny azo ambarandroany, satria ny fotoanantsika mandeha ary lany ny fotoanantsika androany, fa amin'ny herin'indray tsika manohy azy. Ivavaka isika. Dia mbola fifaliana ho anay Jesosy ny misaotra anao noho ny fotoana izay nomenao androany. Mandinika ny teninao, manao ny fampitahana ary dia maka ny lesona azo raisina avy amin'ny fiainana izay lalovana, ary indrindra avy amin'ny teninao. Hafanay manitsy ny fiainanay, hafanay mitaiza ny ankohonanay, hafanay mitaiza ny manodidina anay. Dia misaotra indrindra noho ny fampianaranao, ary ampianaro hatrany zay, anaro hatrany zay, fa ny teninao no tena azahoanay mandinika ny fiainana izay ho avy, mandinika ny ho lalovanay izay tokony ho lalana alehanay. Mampianatra anay ny teninao, fanily ny tongotra sy fanazavana ny lalanay, ka dia hisaorana anao ny amin'ny teninao. Ankehitriny mangatak'izay ianao no hitarika anay, hafanay mizotra amin'ny lalana mifanaraka amin'izany teninao zany. Fanahinao masina ataovy ao anatinay tsirairay avy, ananatra anay sy ampianatra anay isan'andro, ary atonga anay tsy ho azo mifankampanahy noho ny firetiretin'ny fiainan'izao tontolo izao, misarika ny maso, misarika ny saina, mambabo ny fo, fa zay ataovy mirakitra ao am-ponay ny teninao ka tsy hanota aminao. Zany no angatahana amin'ny anaranao Jesosy, ary dia mangatak'izay ny hitahinao ny fiainanay tsirairay avy, ny fiainan'ny mpanomponao rehetra, ny fiainan'ny bieno izao fandarana sy onjam-peo izao, ho tahiana sy ho ambinina amin'ny zavatra rehetra izay rehetra, tahaka ny hanambinanao ny fanahina ihany. Teo anao ny voninahitra mandrakizay amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Dia mametraka mandram-peo mandram-pitafa ho aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay ry havana ho aminao mandrakariva ny fiadanana. Amen. Ampahalalao ahy izay lalana tokony alehako. Ampahalalao ahy izay lalana tokony alehako. Fandaharana totosain'ny Vondrona Mifampitantana eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa.